zavatra hozareko aminareo dia resaka tsy fahasahina. Tsisy terakantsika teto an-tany dia toa dia sarikenatra avy any Kibondreny fa ao anaty fahazazana mihitsy ary ny tena hoe miadana tsisy eritreretina dia ao anatin'izay ny tena fahasahina. Rehefa kely tsika rehefa milalao rehefa miresaka dia tena hoe miteny tsotra izay le hoe avy any anaty vavan'ny ankizy kely no ahalalana fahamarinana. Dia inona nefa nahatonga antsika lasa niova rehefa lehibe, lasa sarikenatra, lasa tsaha. Dia eo zany le hoe misy ny any am-pianarana. Mazany tsika rehefa anontaniana any am-pianarana asaina maneho hevitra dia misy mimeme misy manakihana. Dia iny le sakana mahatonga antsika lasa tsy sahiteny satria tsy te homemezana, tsy te hokianina. Fa misy koa tsika malagasy tsy dia tena mahay miresaka izay satria izao dika le tsy mahay miresaka tsika rehefa miteny zavatra dia indraindray misitona ny olona midina ambany. Dikan'izay ohatra hoe misy olona miteny hoe izay dia hanao famelabelara-kevitra any amin'ny EPP dia ny zavatra atao dia tenenin'ny fiarahamonina na ny fianakaviana dia hoe inona koa ny hainao amin'izany, ka hainao mahay an'izany. Fa tsy mba hoe dia inona no zavatra resahanao amin'izay dia mety amin'izay ianao afaka manoro anazy hoe izao ampihinana, izao alàna. Dia izay sakana izay lasa ohatry le olona hoe tsy mahay izany dia lasa tsy sahanao ale izy. Fa eo ihany koa ilay kolontsaina tena ratsy indrindra novaintsika tamin'ny fanjanahantany resaka hoe matahotra vahiny. Vao mahita vahiny tsika dia tonga dia apetrakintsika ambony be ny niveau an'zareo toa dia hoe mahay be, tena faratampony tsy azo tena hoe marina daholo izay tenenin zareo dia lasa tsy samy maneho hevitra malagasy eo anatrehan'ny vahiny na marina ny hevitra ampitainy. Dia reto arany misy vahaolana efatra nampiariko teo amin'ny fiainako dia tiako zaraina aminareo. Voalohany indrindra aloha mila voafehanareo ny hevitra arosinareo ahafahanareo tsy voahozongozana. Dia faharoa manarak'izay mila matoky ny tenanareo nareo dia matoky ny hevitra arosinareo satria tsy tokony lany andro eritreritritsika hoe inona izao fandraisan'ny olona nyity tantaraiko ity dia mikianiny ave izao aza mieritreritra an'izany fa ny hevitrao efa voafehanao dia izay aroso. Fa ny telony mila tazominao an-tsainao foana ny tanjona tianao tratrarina. Rehefa fantatrao ny tanjona tianao tratrarinao ohatry ny hoe izaho zao androany te hampitanareo hoe mila fahasahina ny tanora malagasy dia izay ny tazomiko. Fa tsy mivariana hoe mety hafa zao ny andraisan'ny olona anazy fa rehefa sahy mijoro tantara aminareo dia izay zavatra izay no miteraka fahasahina ao anahy, izay no manosika anahy te hiresaka aminareo. Farany indrindra izay sarotsarotra izy ity fa tsy maintsy atao dia raisina mitovy aminao ilay olona atrehanao. Tsy hoe mitovy fotoana akory sanatria fa tsy raisinao ny fitoeranao amin'ny fiarahamonina, tsy raisinao izy hoe ministra, tsy raisinao izy hoe directeur général, raisy olona tsotrotronao fotsiny izy rehefa atrehanao. Fa raha vao izay dia lasa sahirana ianao tsy mahavoateny. Dia hitao ny traikefa kely nananako natonga na hoe nanana izay vahaolana atoanao izay. Voasafidy hisolo tena Madagasikara nakany Comores conférence des jeunes sur le climat dia tsy fantatro ny tanjona hoe te handeha satria opportunité ho anay io dia lasa mitety varavarana ny société rehetra matanjaka teto Antananarivo. Ny ambassade de France no namaly anahy hoe te hiona aminahy le conseiller an'zareo dia eo zany le tsy manao hoe vahiny izy ho disony le slago fa ny hevitry ny ezahako anampitaina fantatro voafehako ny hevitrako raisiko olona tsotrotrinahy izy dia nampitaiko ny hevitro. Dia mifehin'izay zany mila tanora malagasy sahy manatratra tanjona ampasahina sy ampahendrena tsy mihevitra amin'izay fanakianana tsy mampandroso ny asa tianao atao. Misaotra betsaka anareo.